Ho avy any Ativin-daharana nizotra mampitohy an'i Israely amin'ny nosy be ny kompania mpitaterana israeliana iray taorian'ny EOAR, ny Air Austral ary ny EOS izay efa miasa any an-toerana ao amin'izao fotoana izao. Efa nalefa teo anivon'ny Tale Général'ny Aviation Civile de Madagascar ny fanampim-baovao mikasika io sidina io sy ny fangatahana fahazon-dalana hiditra eto Madagasikara araka ny nambaran'ny ministra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Ranjatoerina Roland nandritra ny fivoriana niaraka tamin'ireo mpisehatra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana tany amin'ny seranam-piaramanidiny ny FASEN ao Nosy be. Anisan'ny nivohitra nandritra izany ary no amafisin'ny ministra fa mila hatsaraina hatrany ny fandraisana ny mpitsidika sy ny mpizahan-tany eo amin'ny pahatongavany. Telo herinandro mahery izay no nifanaraka ireo mpiara-miombonanto ka eo amin'ny sehatra tsy miankina ka nanapahana ny fisondrotan-karama ho an'ireo mpiasa. Telo herinandro ihany koa no niandrasana ny didim-panjakana mampiatra io fisondrotana io. Araka ny loharanom-baovao eo anivon'ny ministera misahana ny asa dia miankina amin'ny governemanta izany fanapahan-kevitra izany. Miandry ireo tompon'andraikitra ny fahamoahana io didim-panjakana io araka izany. Tokony hisy fisondrotana 5,900 ny karaman'ny mpiasa eo amin'ny sehatra tsy miankina amin'ity taona 2024 ity raha ny votoatin'ny fifanarahan'ny telo tonta ny vondron'ny mpampiasa, ny sendikan'ny mpiasa ary ny ministera. Raha ho an'ny mpiasa amin'ny sokajy farany ambany eo amin'ny asa hafa ankoatra ny fambolena sy ny fiompiana dia tokony hiakatra 7,4 hetsy ariary ny karama ary 2,4 hetsy ariary kosa ho an'ireo mpiasa eo amin'ny sehatra ny fambolena. Olona misy araiky amin'ny 20 no nentina noadiadiana teny amin'ny polisy-pirenena taloha sy nandritra ny fetin'ny Paska araka ny antotanisa nampitay ny loharanom-baovao avy eo anivon'ny polisy-pirenena. Anisan'ny antony nanaovana famotorana azy ireo teny amin'ny komisaria ny resaka halatra, fanendahana, fifohana rongonina koa amamona distafa oatra. Ankoatra izay dia nisy 7 ireo trangana lozam-pifamoivoizana nandritra ny fetin'ny Paska. Olona iray no maty, 5 hafa kosa no naratra. Ny iray tamin'ireo lozam-pifamoivoizana ireo dia vokatry ny hamamoan'ny mpamily be loatra. Mpitondra fiarakodia hafa iray no nandositra taorian'ny loza nataony ary eo andalam-pikarohana azy ny polisy amin'izao fotoana izao. Manodidina ny fetin'ny Paska izay ihany, olona 760 no noentina teny amin'ny sampana vonjy taitra ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrenavalona. 720 amin'ireo no voaterina hiditra hôpitaly ary ny ambiny kosa afaka nody tany an-tokantranony rehefa nahazo ny fitsaboana sahaza. Marary iray no namoy ny ainy raha ny fampitam-baovao.